Miarahaba antsika tsirairay avy. Filazana ho antsika fa ny fitoriana amin'ny 17 febroary dia atao ao amin'ny tranompokon'olona Mandrosoa Ivato. Amin'ny 17 febroary alahady io amin'ny 9 ora maraina ny toeram-pivoriana fitoriana ny filazantsara fianarana fampiorenana dia ao amin'ny tranompokon'olona Mandrosoa Ivato. Aiza ho aiza moa izay tranompokon'olona Mandrosoa Ivato zay. Raha vaty Mbobao zany sika vaty Antananarivo mandalo amin'ny pharmacie Mbobao midina mandalo merina voany talata matiny dia mihazo ny lalana makany Ivato. Rehefa mandroso any amin'ny lalana makany Ivato any dia misy ilay toerana hoe Mandrosoa Ivato. Rehefa tonga eo Mandrosoa raha mandeha taxi be tsika zany vao miala ny taxi be are Mandrosoa dia mandrosonoso kely tsy lavitra mandrosonoso kely ditongotra tsy lavitra mihitsy fa rehefa mandrosonoso kely ianao dia ny lalana goudron voalohany à droite zany ny à droite voalohany indrindra eo iny no andehananao dia mandrosonoso kely eo indray tsy lavitra ihany koa 100 mètres na 200 mètres farafalavitrany dia amin'ny akavian-dalana mahitsika ny tranompokon'olona Mandrosoa akaikin'ny gendarmerie zany dia eo zany le toerana amin'ny 17 febroary manomboka amin'ny 9 ora maraina. Raha avy any Ivato moa zany izy dia sahala amin'izay ihany hoe miala eo amin'ny Ivato indray Mandrosoa Ivato dia miverina indray zany ianao verina kely ianao dia miampita dia eo amin'ny lalana ohatran'ny ho any amin'ny Virios Lac Hotel iny zany any ho any fa vao miditra kely ny goudron fotsiny ianao dia amin'ny akavian-dalana ny tranompokon'olona Mandrosoa. Dia izay zany ny fotoanantsika amin'ny alahady 17 febroary manomboka amin'ny 9 ora maraina miomana eo amin'Andriamanitra ao hitorintsika an' Jesosy sy ny mombamomba azy rehetra ary ho fampiorenana fampiomanana antsika mba ho vonintsika ny amin'izany fiverenan'i Jesosy.